Faly miaraka antsika tsy avindray tonga amin'ny fandraisana mofinaina isika amin'ity alahady maraina ity misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola nomeny tombonandro indray ary nomeny izao maraim-baovao indray izao ahafahantsika mandray fahasoavany. Landirantsika ny amin'ny tenin'Andriamanitra anio dia hivavaka Ilay Andriamanitra tianay misaotra anao izay fa mena tombontsoa lehibe indray anio maraina. Mangataka aminao izahay mba hankahirezinao mandrakariva. Aoka ny teninao hitsimoka ao anatinay, azahoanay hery hampitrakanay hatrany. Aminaran'i Jesosy, amen. Teny mofinaina antsika androany dia manao hoe sakaiza iray any amin'ny lapan'ny lanitra. Any Petera voalohany toko voalohany andiny fahatelo ka hatramin'ny fahaefatra manao hoe isaoran'ny Andriamanitra Ren'i Jesosy Kristy Tompontsika izay niteraka antsika indray araka ny habeny fahaminjam-pony ho amin'ny fanantenana velona tamin'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty, ho amin'ny lova tsy mety simba, tsy misy loto, tsy mety levina, voatahirana an-danitra ho anareo. Amen. Tsy tokony amin'ny fifaliana sy fahatokiana lehibe eo antsika ve? Io fanantenana velona io tonga ohatran'ny hoe ho an'ireo mpianatra tao amin'ny fiangonana voalohany. Tsy voahidy tao amin'ny fahasambaovaon'i Josefa i Kristy. Efa nitsangana izy ary niakatra any an-danitra. Ho tokony ho aseho antsika ny finoantsika mba hitan'izao tontolo izao fa manana fanantenana velona tokoa tsika. Manana fototra iorenany ny fanantenantsika. Tsy mety simba io lova io ary tsy nofinofy fotsiny izany. Mamaky momba ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty isika ao amin'ny Baiboly ary raha inoantsika izany moa ve miasa araka izany finoana isika. Mino ve isika fa mpamonjy velona Jesosy? Manao fanelanelana antsika any an-danitra tokoa izy amin'izao fotoana izao ary izy izay mpisolo vava sy mpanalàlana antsika. Kaoka isika hifaly satria manana antony lehibe maro, tena maro tokoa hideran'Andriamanitra. Maro tokoa no manombana ny toe-panahiny amin'ny alalan'ny fihetseham-pony. Tsy azo hitokiana nefa izany. Tsy miankina amin'ny fihetseham-pontsika ny fiainana maha-kristianina antsika fa amin'ny alalan'ny hatsaran'ny fifandraisantsika amin'ny lanitra dia aoka inoantsika ny tenin'Andriamanitra araka izay ilazana azy indrindra. Aoka raisintsika amin'ny tenin'i Kristy amin'ny finoana fa tonga izy mba hanambara ny iray ary ny iray dia namantsika satria niseho teo amin'ny Kristy izy ary tsy tia no very tokoa isika ka nomeny antsika ny zanany nosorona ho antsika. Antoka mandrakizay ho antsika tsirairay io azo fijalian'ny Kalvaria io fa tena tian'Andriamanitra ho sambatra tokoa isika ary tsy any amin'ny fiainana ho avy any fa eto amin'ity fiainana ety amin'ny tany ety koa. Mahatonga ny fahatezerana sy ny fahatsy fitsaran'Andriamanitra ho amin'ireo izay mandany famindrampony ny fahafatesan'i Kristy fa fanantenana sy fiainana mandrakizay kosa izany ho amin'ireo izay mandray sy mino azy. Aoka ho reharehantsika tokoa ny azo fijalian'i Kristy fa na dia fahadalàna amin'izao tontolo izao aza dia fahendrena kosa eo amin'Andriamanitra. Amen. Ilay Tompon'Andriamanitra eo misaotra anao izay iny amin'izany fitiavanao anay izany. Misaotra ihany koa ny amin'ny teninao izay voapasinao mandrakariva ao anatinay tsy ho adinonao ny zava-dehibe indrindra dia amin'ny fiainanay dia ny fisianao. Aoka hifalianay hatrany izany ary sarobidy indrindra ao aminay satria antoka ny famonjenanay. Eteza ianao Tompo hamoky zava-tsoa sy hamboly zava-tsoa amin'ny fiainana ara-panahinay hahatonga anay hiova hatrany hatrany hanaraka anao aminaran'i Jesosy. Amen. Yeah.